Anao antsoavy sy fampieritrretana tetsy amin'ny lapan'ny tanàna Analakely ny tompona ndraiky teo anivon'ny komina ny Antananarivo renivohitra nahitana ny mpanatanteraka ny mpanolontsaina ny tanàna notrony ny parlemantera voafidy teto arivo fa tsy rariny intsony sy tsy azo ekena ny endrika atr'izay ataon'ny fanjakana fohy be amin'izany tanàna n'Antananarivo izany. Toy izao indrindra ny fanazavana hoentin'ny lefitra faharoa ny ben'ny tanàna Julien Andriamorasata momba izany antsozay ampiarina amin'ny renivohitra Madagasikara izany. Tsapane fa tena miadiriry zany izay ary matsiaro tsy misy mpiamitsy zay nilazana azy ity akory tsy mambelan'izany izy fa tena mitarainy satria manana misy fanjakana eto tokony mba hanampy ny commune ben Antananarivo amin'ny capitale de Madagascar azy misy manify zany ny bien communaux bien municipaux fa nanao commune misy manify tsy mampanina akory zany fa mety hoe projet présidentiel fa mba tokony mifanaja ihany ka tsy fantatry hoe atao inona moa ireny sasany moa fa misy miteny hoe mialatsiny ary miteny an'izany eto hoe ifalasa hoe fahalain'ny fanjakana le izy ka mitaraina amin'ny fanjakana izay mitaraina zay mba aloha re tompo mba mifampiresaka satria tsy fantatry akory raha tsy ao amin'ny fefy izy ireny ary n'olona ary miteny aminay hoe nalain'ny fanjakana nge le faritra am'izao eto aminareo eto zay no anankiray antony faharoa tsy te hamerina ntsony ny resaka fokotany ny tenanay ny fokotany nge taddio tsara fa any fanjakana tokoa izy io fa araky ny lalana misy zany de le 2014 tadinareo tsara ngamba le 2009 de 889 mametraka amin'ny fokotany fa ny fokotany de napetraka anampy ny commune urbaine zay le mission zay ary namafisy ny article 28 io ao amin'ny statut particulier ni comme ben Antananarivo de 2015 zany jour 11 dans 1er juillet 2015 zay ny asan'ny fokotany nefa mo nahazo baiko mihitsy ny fokotany fa tsy miara-miasa amin'ny commune urbaine Antananarivo de io zany zay fa mianjanja rereto tsisy pia mihitsy zany le commune urbaine Antananarivo satria le fokotany le verina mba fitaovana anankiray anampy anay fampandrosoana zany dia tsy avela miara-miasa aminay profony zany nasorona ny emblème ny commune urbaine ny fokotany nasorona ny antête ny fokotany nefa raha io statut particulier de milaza mihitsy fa maire tompona ndraikitra ny fanomezana certificat de résidence sy ny certificat de vie collective fa le maire peut confier any chef fokotany zany délivrance ny certificat de résidence zany hoe anjaran'ny commune zany fomba omeny fokotany zany misy délégation zay voalazalalana zay nefa ny taratasy mikasika an'izany zay omeny fokotany tsy misy tsony emblème amin'ny fokotany tsy misy tsony en-tête amin'ny fokotany ary nansaina ary saina amin'ny fokotany sy ny logo ary de nasorona any amin'ny fokotany mba ilazana zany fa tena hoe aloha ny commune urbaine Antananarivo ianjanjo zay mba hitarana anay amin'ny fanjakana zay hoe appui zay fa eran-tany ange any France raha fantatrao raha misy atao hoe dotation globale d'équipement manampy ny capitale Paris ville Paris ny fanjakana ary raha ny fanjakana raha voakitika amin'ny fananany commune de misy ny contrat de partenariat tsy maintsy atao zay zany hoe manampiny izy hoe anova an'ity zay karakara an'ity zay ka andotsika anao contrat izay le autonomie financière autonomie administrative omena ny commune urbaine commune collectivité rehetra zay no izy zay ary anatin'io le statut particulier de milaza mihitsy fa omena autonomie réelle vakotsaka mihitsy anatin'ny article ao anatin'io exposé des motifs anatin'io loi statut particulier 2015 011 tamin'ny 1er avril 2015 exposé des motifs milaza mihitsy hoe mena autonomie réelle ny commune urbaine Antananarivo mba ahafahany manana administration libre zay le izy zay ankehitriny nefany de mitaraina izay ohatrany tsy misy pia andefasana inspection IGE andefasana bianco tsy mampanino zany fa zay ny bonne gouvernance ary fantatra tsara fa reo olona reo olona nianatra reo manao serment reo fantany tokony atao nefa tsy anaovana fitaovana politika isakaiky zao ny fifidianana tsy zay rery fa ny commune urbaine eraky Madagasikara amin'ny chef-lieu faritany proof faharoa mba resahako aminareo dy zay mba iangaviana zay ohatsy misakana amin'ny projet présidentiel fa mba appui zay nasorona aminay ny ressource financière anay droit de circuler de milaza aminareo zany ny fanjakana zany tokony anampy anay nefa asoronay ny ressource financière aminay voaka ny loi de finance voaka ny loi de avany amin'ny intérieur na mafisy ny préfet tsy azonareo alaina ntsony ty fidiram-boly ty
nefa le io ressource financière na io ange tompoko efa atao hatramin'izay io e tsy ressource nouvellement créé-tsy vao miforona akory ka hoe mila an'izao procédé rehetrarehetra zao fa atao ary zay zany zao ary vola nydafo teo dia 2 milliards 200 millions ariary zany a no manque à gagner rehefa sorona io ressource financière na io mampalelo fa tsisy mpiatsony zay eto gejaina zany izay a dia rehefa voagegy zay a tsisy ale dia atao ny asanay dia rehefa atao ny asanay a dia milaza fa tsy mahavita azy ny commune urbaine fa fanjakana mahavita azy oka reo tompoko miangavy anareo zay ny principe général mirégir ny administration territoriale ny fanjakana dia miaya ny collectivité zay le principe d'impartialité de l'état anjaran'ny fanjakana zany tsy miandany atsy na miandany aroa fa anazy ny collectivité dia tokony ampiny fa fanjakana tokony tsy hifaninana amin'ny collectivité tsy hifaninana amin'ny commune urbaine Antananarivo ka milaza fa hoe manaova raha mahavita ianareo mampalahelo zany taranareo en parlementaire tagananay aminareo conseil municipaux zavatra ketrarehetra zany reny tokony andraikitra fa ny voalohany ny mpanolotsaina ny tanàna Faustin Ndrebahoaka kosa no mitondra ny tsara ho fantatra momba ny lalàna sy izay tsara ho fantatra rehetra ny amin'ny hoe tsy maintsy mandalo amin'ny fanapahan-kevitry ny mpanolotsaina ny tanàna izay zavatra rehetra atao eto Antananarivo renivohitra toy izao mifanazavany zavatra mahatsikaiky anay nefa dia misy tonga dia avaina fitorana foibe dia manana fahasahina tokoa dia tonga dia mandrava nireny fotodrafitrasa zay atsangany reny nefa eritreretana fa tokony anajaratsika ny tanàna koa amin'ny mafilofilan-kevitra fotsiny mila zako hoe misy tanteraka ny atao hoe violation ny principe de légalité reny zavatra atao reny raha ohatra tsika tsy jery afatsy ny 2015-052 code de l'urbanisme 2014-020 zay mifeny volom-bahoaka rehetrarehetra dia hitatsika ao anatiny ao fa ny be ny tanàna iriry any no manana n'ilay ataontsika hoe fahefana manokana mikasika ny atao hoe police administrative ny fanjakana foibe zay nia dia pouvoir de tutelle ny asa raha misy zavatra tokony hitany fa tsy mety amin'izay pouvoir de tutelle nanan'izay dia manana fahefana ngezavizy manao an'ilay hoe contestation ary io dia tokony misy fifanatona eo amin'ny rafitra anankiroa eo amin'ny be ny tanàna zay misokatra isan'andro varavara nafahana mandray ny zavatra misy nefa dia rehitantsika reniko dia mampalahelo ihany ary mbola tsy mivory filan-kevitry ny tanàna hatramin'izao fa raha ohatra hivory dia hiveriko fa mety anahirana ihany ny délibération zay ho avy fananana ny nambarany ihany koa ny solotena ny mpanolotsaina ny tanàna n'Antananarivo raha Samson Niaina izay voafity teny amin'ny boribory-tany fahenina momba izay endrika fanitsakitsahana ny maha-Antananarivo an'Antananarivo izay le olo motendry re any ministère tonga dia manjavarava zay tiano ravana manapotika zay tiano ravana inona zany ny antony tsanganan'le filan-kevitry ny tanàna satria ny lalàna dia mametsaka hoe tokony mandalo délibération atao ny commune izy zay délibération zay ny angana raha ohatsaka tokony misy idiran'ny ministère dia miditra ny ministère ka izy to manasaitsika vahoaka monina sy mitoetra eto Antananarivo hoe efa tena tsy rano zao io ny any alahelo tsy zaraina mikavana zakany tokony any io zany matoa zany zay miteny ankehitriny ny filan-kevitry ny tanàna dia efa tsy zakanay le izy io zany ho hitatsika zay mety fa dia fanapahan-kevitra sy ngetsarehetra ny amin'ny fanapahan-kevitra zay ataony ministra zay tenjena fa tsy olom-boafidy mitantana ny hoe projet président hoe manao an'io fa zay tsy te halala zany mahafantatsay dia zao hoe tanàna n'Antananarivo misy tompony voafidim-bahoaka ara-dalàna misy mpanolotsaina maro midika zay ninina fanapahan-kevitra tokony raisy nefa dia tokony mandalo ato foana zay vao ataony izy afa tsy atao mpitolo ohatran'izao ny fanjakana foibe miteny mitaky fitonina mitaky any filaminana makaizany mety ny fanjakana foibe amin'izao filaminana entina savorovoro kilatona dia sa filaminana entina makany fanapitehana ny tanàna n'Antananarivo zany tsy zakana eto amin'ny tanàna n'Antananarivo zay ny tenenana ankehitriny